Antsoinainareo mpanao gazety izao maraina zao dia mikasika an'ilay famorim-bahoaka izay ataonay rapitso. Hatreto mantsy dia mbola tsy mamaly ihany ny préfet kanefa zay te rassuré ny vahoaka n'Antananarivo fa tsy maintsy ho tanteraka ilay famorim-bahoaka raha ny lalàna velona, raha ny lalam-panorenana sy ny lalàna 60 082 no jerena. Najana itsaka ny Saint-Ave nareo fepetra rehetrarehetra takina amin'ny famorim-bahoaka. Azonay ny alalana tamin'ny commune efa herinandro zay nalefanay any amin'ny préfet ny demande famorim-bahoaka hatramin'izay tsy mamaly. Aminay zany raha andany préfet dia androany alina zay miandry azy miandry an'le notification hametranay ny sursis exécution eny amin'ny tribunal administratif araka ny article 69 mantsy article 69 le loi 2000/025 mifeny tribunal administratif miato avetrany lay didy nangatana ifampiatona na les réquisitions ho fanatanterana ny didy iny raha vao une fois enregistré any amin'ny greffe ny tribunal administratif les demandes de sursis ataonay. Zay zany zavatra misy zay mahatonga any amin'ny rassuré hoe tsy maintsy hisy ny famorim-bahoaka rapitso raha mbola meritreritra tantandalàna ihany ny ao amin'ny préfecture sy ny ao amin'ny fanjakana. Noho izany dia miangavy izahay aminareo mpitanao filamina na amin'ny gendarmerie zany na amin'ny polisy zany mba jerevonareo tsara fampiarana ny lalàna. Izahay dia citoyen tantera fa tsy rebelle akory. Olom-pirenena zay koa satria nirespecte ny tsaka Saint-Ave ny lalàna ny famorim-bahoaka dia mba mangataka fiarovana izahay avy aminareo mpitanao filamina. Fa tsy possible zany hoe zay manirespecte ny lalàna dia nohony hoe zay tsy mitovy furena amin'ny mpitondra. Tsy sitraka ny mpitondra mihitsy mantsy ihany anaova ny mpanohitra fanehoan-kevitra. Miantso anareo mpitandro filaminana zay mba hiaro anay amin'ny fanehoan-kevitra zay ataonay fa manay izahay fa ny mpitondra fanjakana ihany niteraka korotana amin'ny famorim-bahoaka zay ataonay io. Mieritreritra mantsy ny mpitondra eto amintsika hatramin'izay fa ry zareo rery ny tia tanindrazana. Ka rehefa tsy manana fahefana anao dia tsy tia tanindrazana zay olona rehetra maneho-kevitra ka. Zay zany mahatonga any amin'ny teny eto hoe raha ny tokony ho izy ane raha ny tokony ho izy ange tsy tokony ho korotana tsy tokony hisy olana amin'izao famorim-bahoaka zao fa avoaka fotsiny le hoisanao dia anjara fitsarana manapa-kevitra fa dia asarotina savorovorony sy bahoaka. Zay mahatonga any amin'ny teny hoe inona marina ny eritreretin'ny fanjakana atao, inona marina ny tiana atao fa zay aloha ikarakara ny sursis zay rapitso dia tsy maintsy tonga eny Mahamasina hanatanteraka ny famorim-bahoaka. Mandrara foana dia ny fitsarana ihany mba miaro ny liberté publique fa tsy hoe manome lariny anay izy fa raha vao déposé io zay ny lalàna velona eto amintsika suspendé aloha le didy ka tsisy tokony atahorantsika zany amin'ny fanehoan-kevitra io rapitso. Tsy possible zay IOPF zay nanarahana lalàna foana tsaka ny Saint-Ave. Ahoana moa zay ny IOPF zay nge anarana firenena zay ny mampatahotra anay mahatonganay miantso ny mpitandro filaminana hiaro hisécuriser le mouvement sao dia misy olona voakarama IOPF dia zay zany fantatra aminay zay mahatonga anay dia zao miantso Nemo sécuriser ny manodidina zay fa raha izahay mpikarakara ty sy mitarika an'ity raha ty tsy possible zay IOPF zay anatsara ny fanovana ny takinay liberté ny resanay zay ndray ve ny IOPF azonareo.